Ankavaliana indray no iarana amintsika amin'ity fandaharana ity. Any amin'ny faritra avaratry ny nosy indray no hifatohan'ny fandalinana sy ny fanadihadiana ho anao ny mpanaraka n'izany malaza. Ho tanterahana amin'ny faran'ny herinandro manomboka ny zoma izao manko ary metoy ny sabotsy ny fitokanana ny lalam-pirenena fahadimy A na ny RN5A mampitoy any Ambilobe Vohimara. Raha ny tantaran'ity lalana ity dia nandritry ny Repoblika Mifandimby taty amin'ny Repoblika notarihan'ny Andriamatoa Deratsiraka ary nandalo tamin'ny président Zafy Albera tonga tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ary nandalo tamin'ny Andriamatoa Hery Rajoelina Romampianina ny nanao ny fampiresahana mahakasika ny hanamboarana iray manontolo izany lalan'izany. Ny fifampirarahana natao dia ny amin'ny fomba hahafahana mikaroka famatsim-bola izay hanatontosana io ampahan-dalana io. Tiana manko ny manamarika etona fa anisan'ny efa nahazo famatsim-bola ny lalana RN6 izay nampitoy taty amin'ny sampanin'ny Ambondromamy, izany hoe Mampikony mihazo Anatsiranana. Ary efa nisy ny asa sy ezaka marobe natao tamin'izany. Efa nisy ampahan-dalana ihany koa no tanterahana tamin'ny RN5A. Mazava ho azy taty Sambava sy Antala dia anisan'ny efa tratra tao anatin'izay fanamboarana izay. Raha ho tanterahana zany ity fitokanana ity dia tsy zava-baovao teo anatrehan'ny fanamboaran-dalana fa efa nisy ezaky ny filoha sy ny Repoblika Mifandimby nandritra izay fotoana rehetra izay. Fa ny akaiky indrindra dia ny fitondrana teo anelanelany 5 sy 10 ka hatramin'ny 7 sy 10. Ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajoelina Romampianina tiantsika resahana tamin'izany satria noresahana tamin'ny filoham-pirenena Sinoa ny amin'ny hanatanterahana izany lalam-pirenena fahadimy izany. Ka ny eken'ny fanjakana Sinoa ny hamatsiana izany fanamboaran-dalana izany. Nanomboka ny taona 9 sy 10 izay nisin'ilay fifanarahana am-bava ary ny tanterahana tsoratra dia nisy ny fidinana tany amin'izany toerana izany na ahafahana nijery ny pitsopitsony hanombohana ny fanatanterahana izany asa izany. Teo ohatra ny tsy maintsy hanaovana ny fombafomba samihafa ary teo ny tsy maintsy nionana tamin'ireo olobe sy ireo tompona andraiki-panjakana tany toerana ary tao ihany koa ohatra ny fijerevana sy fizahana ifotony ny fandaminana ara-teknika. Ny 12 sy 10 taona izay namara-paranana n'Andriamatoa Hery Rajoelina Romampianina ny mandahany ka iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny teto Madagasikara dia nisy ny fametrahana vato fototra amin'izany lalana izany. Mazava tsara araka-soratra amin'ny vato fototra io fa izy Andriamatoa Rajoelina Romampianina filoham-pirenena, ny Prime Ministre Tsay Christian ary ny ministry ny asa vaventy no anisany mipetaka ao anatin'izany takila izany. Fa mbola tao anatin'izany adefitra resantsika izany ihany koa ny mahakasika ny amin'ny orinasa izay nitanteraka ny lalana dia ny orinasa Sinoa izany satria moa Sinoa no hamatsy vola. Ny tinam-bara ao anatin'izany adefitra rehetra izany dia ny amin'ny hoe efa nandavaka ny lavaka teo aloha ahafahana mikaroka famatsim-bola ny fitondrana Mifandimby. Raha tokony vondrona Eropeanina nanao an'izany isika tamin'ny fandalina miara-manonja tamin'ny 10e fed dia tsy tanteraka izany satria nisy ny fanonganam-panjakana. Niova lasa taty aoriana ny fanjakana Rajoelina Romampianina ka nitondra azy tamin'ny alalan'ny Sinoa indray ka ny fanjakana Sinoa zany no mamatsy ity fanamboaran-dalana ity. Ny continuité de l'État na ny fitohizany raharaham-panjakana no manery ny fitondrana amin'izao fotoana izao hanatotosatra amin'ny faran'izany lalana izany. Ka raha toa ka vita ity lalana izay hanaovana fety sy oeraoera be amin'izao masabotsy ity izay antsoina ny artista rehetra ary ny délégation mpanjakana mihitsy miaraka amin'ireo mpanao anazy no avy any amin'ny faritra Sava izay manana ila dia na satria miresaka Ambilobe isika dia te hisavika ny andraikitry ny hafa izay efa nanao ny ezaka rehetra tamin'ny fitondrana Mifandimby. Raha ohatra zany ka manana fisainana ao anatin'izay hoe tany demokratika izay ary manana fisainana olona nandalina tsara
mametraka ny fitohizan-draharam-panjakana ny fitondrana am'izao fotoana izao raha hitokana ny lalana io de tokony eo ny fanjakana Ravalomanana sy ny fanjakana HVM satria reo rehetra reo angadina nana sy vinahitana ary nanamboatra ny antota taratasy amin'ny hazona famatsiam-bola anaovana ity lalana ity. Saingy tsy hita izany satria na ny takela nisy ny anarany Rajaonary Mampianina aza de ny endahana ary ny soloana takela vaovao indray ny taona 2024. De tahaka izany le fotom-pisaina an'le fanjakana tahaka ny nanao an'le rokady zay nahazoana famatsiam-bola novaina ho rokady ny arivo taty aoriana ka ny takela efa nisy teo aloha de nitsoahana ary novaina ho takela baty vaovao misy ny anarany filohan'ny Repoblika ankehitriny. Satria moa te hoerahoera le fanjakana ary tsy manaiky gisitra mihitsiny ary te ampiseho fa izy ny lolarana, izy ny nahita zao karazana famatsiam-bola izao. De io lalaoviny amin'ny fomba politika zay efa hitodiana amin'ny taona 2024 ny zava-misy. Mazava nefa ny antota taratasy rehetra zay navoaka ny teo anivon'ny HVM tamin'ny arivo rakoto vao milaza ny endriky ny famatsiam-bola sy ny tao anatin'ny drafitra fanatanterahana foto-drafitrasa anty RN5 ity. Tahaka izany ny RN6, tahaka izany ny RN13 zay anaovany fanjakana hoerahoera amin'izao fotoana izao ary nandehanana tany amin'ny faritra Atsimonosy tany Fort-dauphin. Dia misy ny fihetsiketsehana maro samihafa ary mihetsika ireo mpampianatra, mihetsika amin'ny alalan'ireo lehibean'ny farim-piadidim-pampianarana manao zay ahatongavan'ireo mpampianatra sy mpianatra amin'ny fotoana anaovana ny fitokanana. Satria misy fitokanana hafa ihany koa mirazotra amin'ity lalana ity. De hetsika ihany koa ireo ben'ny tanàna samihafa amin'ny famefasana omby sy ireo karazany tsy paipaikana lela vola hanaovana ny fandraisana sy ny fitaterana olona hiatrika izany fitokanana izany. De vola be tsy toko tsy foroana indray no olanina amin'ireo mpanakanto zay hanao ny fanentanana amin'ity fihaonana ity. Ka sady savika ny tetikasa ny hafa no te ampiseho fa izy navita ny lalana zay ity angamba ny tao anatin'ny efa taona no mba hany lalana mba niotra ny 100 kilometatra vita n'izao fitondram-panjakana izao. Fa ny hatramin'izay zay nitokanany de teo amin'ny 200 metatra, 400 metatra, 800 metatra ary tsy niotra ny 20 kilometatra. Kasa na le alavan'ny lalana misimisy na lay eritreritra mandeha any amin'ny fifidianana ka entina hanababoana ny sain'ny vahoaka ny avaratry ny nosy savasy diana andray zay fa tofoka sy leo amin'ny fitondrana ankehitriny tamin'ny fampanantenana pokaty tamin'ny resaka lavanilona sy ny fikarakarana fiainana ary tao ambilobe amin'le ananganana ny orinasa zay hanodina etanolona kanefa tsy misy akory n'izany orinasa zao mandraky ty ny androany fa paripain-kely napetraky ny vadin'ny filohan'ny Repoblika efa taona maromaro laso zay no hita ao atoerana ka mba hanababoana hiverenana ny adevitra vaovao indray hamatorana eo amin'ny lafim-pitiavana sy ny eo amin'ny lafin'ny fahatokisana dia ahetsiketsika hoerahoerana idedadedahana ny fitokanana ny RN5. Zany zava-misy, zany malaza hitantsika eo ny toerana. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.